Mbola vaovao mifandray amin'izay vaovao ny toetry ny andro izay ihany dia mbola itony rotsakora ny eto Antananarivo androany alina ary hitsahatra izany mandritra ny 2 andro. Iverina irotsaka kosa izany indray ny zoma ho avy izao. Hatreto kosa nefa dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ilay rivo-doza uria. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara. Ny jiony ny orana teto an-drenivohitra sy ny manodidina nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo ary mbola itoy izany androany. Hitsahatra kosa nefa izany orana izany raha ampitso sy ny alakamisy ary iverina irotsaka indray ny zoma izao. Eo Antananarivo manokana dia mbola azo orana izany tsika androany rivo fa somaingy manifinify izy io. Dia toy an'izay ihany ho Antananarivo izany dia somary hitsahatra kely izy ao raha pitso sy afaka pitso dia iverina indray ilay oram-pahavaratra zany afaka 3 andro zany. Tsy misy fiantraikany amin'ny toetrandro eto amintsika kosa ilay rivo-doza miforona tany Aostralia nitondra ny anarana uria izay tsy isandreo rivo-doza 420 andalo eto amintsika. Any amin'ny 700 sy 300 kilometatra miala amin'ny nosy no misy azy. Ny rivo-doza moa ao anatin'ny 10 andro zany dia tsisy rivo-doza ikasika Madagasikara moa zay vinavina teto. Nefa ho tsara marihana ihany fa any amin'ny ranomasimbe Indiana any amin'ny 730 kilometatra dia misy an'ilay cyclone anankiray atao hoe uria izay ny Australiana zany no nanome anaran'izy io fa tsy ao anatin'ilay 920 voalazantsika uria no anarany. Tsy misy fiantraikany velivela amin'ny tsika io cyclone amin'ny faritra Australiana io. Mbola itoy kosa ny orana any amin'ny tapany avaratry ny nosy dia ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Melaka ary any amin'ny ilany atsinanan'ny nosy. Homaimaina kosa ny faritra Sisa. Mangatsiatsika amin'ny ankapobeny ny andro no ilay andeha andraona amin'ny forona, ny mitotao vovonana kosa no hiakatra kely ny maripana.